Ho an'ny seksiona Antananarivo Renivohitra kosa indray ho an'izay taranja basketball izay ihany dia efa fantatra avokoa ireo ny ankabeazan'ireo hiatrika ny lalao famaranana zao any ho an'ny sokajy rehetra. Ho an'ny sokajy latsaky ny 20 taona zazalahy dia ny stade olympique de l'Emirna sy ny Cosfa no tafita hiatrika izay lalao famaranana izay hitotosa omaly ny lalao manasa-dalana teo amin'izany fihaonana izany ary eo amin'ny amin'ny kosa dia tafita fantatra ihany koa zany ireo ekipa hiatrika any lalao famaranana omenanao anatin'ity fanadihadiana ity izay rehetra izay sy ireo vokatra maro samihafa tamin'ity faran'ny herinandro ity. Ny ekipan'ny stade olympique de l'Emirna sy ny Cosfa no tafita hiatrika ny lalao famaranana ho an'ny latsaky ny 20 taona zazalahy eo amin'ny taranja basketball. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny lalao manasa-dalana izay nikatrohan'ny stade olympique de l'Emirna sy ny asa. Ny stade teto no nivoaka nandresy tamin'ny isa 4-20-7-30. Ny Cosfa kosa dia nandresy ny takibiby tamin'ny isa mavesatra 2-7-9. Eo amin'ny amin'ny izay nitanterahana androany ihany koa ny lalao manasa-dalana dia ny licadrolo ny efa fantatra fa tafita amin'ny famaranana rehefa nandresy ny SFBC tamin'ny isa 5-7-20. Mbola ao anatin'ny lalao kosa amin'izao fotoana izao ny lalao manasa-dalana faharoa izay eo na ny fandray fiala sy ny takibiby. Mitoy kosa ny fanitsanana ho an'ireo sokajy hafa ka ity arahantsika amin'ny sary ity ihany koa dia ny lalao izay nikatrohan'ny asa manao akanjo mena mikatroka amin'ny batima manao akanjo mavo. Ny asa teto no nivoaka nandresy tamin'ny isa 9-20-2-20. Toy izao ary ny vokatra rehetra ho an'ny ety omaly sy androany ho an'ny sokajy zazavavy. Latsaky ny 4-20 taona Cosfa niondrika nanoloana ny amin'ny betolina 9-20-7-20. Latsaky ny 4-20 taona dia ny amin'ny betolina ihany koa ny mbola nivoaka nandresy nanoloana ny licadro 4-20-7-20. Latsaky ny 4-20 taona zazavavy izay ihany ny JCSA nandresy ny SFI tamin'ny isa 2-7. Teo amin'ny latsaky ny 4-20 taona zazavavy ny asa nandresy ny fandray fiala tamin'ny isa 5-20-3-20. Ary ny latsaky ny 20 taona zazavavy ihany dia ny fandray fiala nanamontsana ny Jamal tamin'ny isa 2-20-3. Ary ny mbotol nandresy ny FBC tamin'ny isa 7-20-2-20 mbola ho an'ny sokajy zazavavy izay ihany. Vokatra kosa teo amin'ny lehilalahy. Latsaky ny 4-20 taona ny DTSC nanamontsana ny Jamal tamin'ny isa 4-20-2-20. Latsaky ny 4-20 taona ny DTSC ihany nandresy ny licadro ihany koa tamin'ny isa 7-20-7-20. Latsaky ny 4-20 taona ny AMBB nanamontsana ny BCR tamin'ny isa 5-7-20. Latsaky ny 4-20 taona dia niady koa ty lalao ity izay nikatrohan'ny stade olympique de l'Emirna sy ny asa nivoaka nandresy nefa teto ny stade olympique de l'Emirna tamin'ny isa 7-8-20. Latsaky ny 4-20 taona zazalahy izay ihany dia ny AMBB nandresy ny BCR tamin'ny isa 7-7-20. Latsaky ny 20 taona zazalahy ny Cosfa nandresy ny Jamal 20-4-20. Ary mbola eo amin'izay sokajy izay ihany dia ny stade olympique de l'Emirna nandresy ny SFI tamin'ny isa 7-7-30.